Hello guys, lovako tarano anarako ary coach de vie ny asako na koa hoe mpanazatra tena ara-piainana zany. Tamin'ny latsinainy ako ny fo dia nieritreritra hoe andeha anao ny vide dressing koa tato trano. Nanao vidéo anankiray maraina itsona andreo mety ho izay liana tamin'izany mba hanomezana an'izy ireo fotoana ny arivany eo ihany. Be da be ary tena tsy naposiko hoe ho be da be ohatr'ireny ny olona namaly ny antso ary nandray anjara sy ny vidy andreo etandreo. Ny antony nanaovako an'ilay vide dressing dia izao, ao aloha ny anankiray hoe miomana ny fifindrana monina akona any ivelany. Faharoa manarakarak'izay hitako fa maro be ireo entana atao tranoko izay mipetraka fotsiny izay tena mbola tsara sady mety mahasoa ny hafa. Fahatelo marina fa ny zavatra mipetraka fotsiny dia vola very foana fa nefa ny zavatra io afaka navadika ho vola ary hitako avy eo hoe tena misy horaisina ihany le izy. Ny apitson'iny ako nanapa-kevitra ny nanoatra izay tolotra izay ho andreo izay mety mitovy taniko hoe manana entana ao an-tranony mbola tsara zara fananaovana nefa tsy anaovana tsony koa dia mety mba tiana ho avadika vola indray na tsy haiko anaovana zavatra hafa. Dia izay nahatonga anany ny antson'ny olona hoe andeha anao an'ilay vide dressing ny olona any an-tranony. Be da be indray ny namaly ny antso tamin'izay ary hatramin'izao ary mbola mahazo message be da be. Zavatra tsikatro anankiray aloha izany dia be da be na mitady mpivarotra sy olona tena mahay mivarotra amin'izao. Olona manana boutique, manana activité commerciale fa mety hoe mbola tsy mahay booster ny resaka varotra aloha hatreto. Dia androany amin'izay zany dia mahatsapa fa haika za ty zany nanomboka tamin'ny latsinainy manapaka tonga ny aty androany alakamisy dia namorona activité vaovao. Activité vaovao ary tsy azoko hevina vonana mihitsiny satria na dia coach de vie ary ako ny mikarama 100 000 ariary de l'heure tsy azoko tsiniavana mihitsy ny potentiel ny asana vendeuse en ligne io. Ary mino fa be da be no liana tamin'le izy matoa tsy latsaka ny 700 ny message voarayako mahakasika an'izay fotsiny. Dia izao azavaiko aminareo hoe tao anatin'ny 4 andro zany dia namorona asa. Androany zao tokony mila mitady livreur vaovao, tokony mila mitady assistante manampy anahy manamboatra ny entana mikarakara an'ireo commande rehetrarehetra ireo. Izany hoe sady namorona asa iray vaovao anahy no namorona asa ho an'ny olona koa. Ny tena tiako hiaviana dia izao, dia eto le coach de vie no miresaka. Itsika zany ny ao anatin'ny saitsika rehefa velomina le bouton hoe mitady zavatra ho atao dia tonga ho azy foana izay zavatra izay. Satria ny atodohantsika dia lasa kamo raha ohatra tsika ka tsy ao anatin'ny fitadiavana fa hoe misy zavatra dia tsy haiko fotsiny anaovana an'ity dia tsy ao anatin'ilay fitadiavana. Ny tiako hisarihana saitsika dia hoe jerevy manodidina anao. Jerevy manodidina anao, jerevy koa ny zavatra tianao. Iny zavatra nataoko iny zao dia tsy nahatsapa tena hoe ketraka instinctif ary tena nampifaly anako nanao anazy nazahoako fiany manokana nanao an'iny zavatra iny na dia samba ny tany koa raha nanao an'izay zavatra hoe manao vente en live en direct sur TikTok. Fa tena mahafinaritra anao ilay izy dia asa mahafinaritra anao zany ny tsara jerevanao. Zany hoe mijery zavatra hay zay mijery zavatra mahafinaritra dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy vokany mahafinaritra koa ilay izy avy eo. Ho antsika indray izay mitaraina hoe tena tsy mahita zavatra ho atao, jerevy tsara aloha manodidina anao. Jerevy koa atao ao anaty lohanao le bouton on dia pitsery iny bouton on iny mba ahafahanao hoe na vao mifoha maraina ary ianao mety misy hevitra anankiray tampoka mitsiry ao anatin'ny lohanao dia iny zoivy iny andramo iny aiza matahotra ny rehefa tena tsy mety moa dia tsy mety fa rehefa mety kosa nefany dia tonga dia hitanao hoe ahoana ny ampitombo sy hanatsara izay zavatra ataonao izay. Dia izay no tiako zaraina aminareo hoe azo atao tsara ty resaka concept na vide dressing
sendra tonga tato tsy haiko ty metimety efa misy manonga am'izany a tsy haiko mbola tsy nahita aloha akony a fa za aloha mbola fanandrana le izy de ho hitanareo eto vokatra le izy mazava ho azy fa tsy afaky ny anohy an'izay foana aloha zako ny atreto satria vita aloha ty herinandro ty a de hifantoka tanteraka amin'ny asa ma coach de vie koa satria maro ihany koa ireo clients zay mbola miandry anakony amin'izao fotoana zao. C'était une expérience vraiment enrichissante et qui peut être exécutée par tout le monde, par toute personne avec une bonne volonté, de la bonne énergie, une bonne humeur, qui n'a pas peur d'échouer aussi. C'est-à-dire vous n'avez rien à perdre. Hein. Si vous vendez, vous vendez. Si vous ne vendez pas, bah écoutez, il faut voir où est-ce que ça cloche. D'accord? Dia zay dia mahireza mitady ny zavatra atao a mitedava foana zavatra atao satria tsy mety ny miankina amina fidiram-bola anankiray fotsiny ihany a fa mila mikorofoka, mila miketrika. Ok? Zay araha dia mazotoa indray a amin'ny herinandro ambony a tokony manao live anankiray a vide dressing de ma copine. Zay mazotoa.